Olympique de Madagascar. Ia, misy voalohany teny moa dia faly miaravanareo rehetrarehetra tonga eto amin'izao février zao zay ahafahantsika manao ny point de situation satria mandalo fotoatsarotra amin'ny firenena ankehitriny ary voagasika izany voalohany indrindra ianareo isika mpandrarà nasiako traduction io dia afaka sady amin'ny teny malagasy sika no amin'ny teny frantsay ihany koa satria eto daholo zany nareo nisolitena ny groupement ao anatin'izany ny GEM, ny SIM, ny SEP, ny eo amin'ny nivon'ny BTP, ny nivon'ny FIFPAMA sy ny fikambanana maro isan-karazany eto amin'ny firenena. Tonga dia natambatra ihany koa ny février miaraka amin'ireo zay victime an'ireny zavatra nitranga teto amin'ny firenena ireny. Ny zavatra ataontsika androany dia manao jeritodika ny olana ary ijerevana ihany koa hoe inona mba olana hoentina manoloana n'izao olana misy eto amin'ny firenena izao. Ny zavatra nentingohan'ny olana dia ataoko angamany fa miarany zakitsika nitsika rehetrarehetra ny resaka olana eo amin'ny famatsiana herinaratra. Miara-mizaka ihany koa tsika amin'ny olana amin'ny resaka tsy fahampian'ny famokarana rano ihany koa. Zavatra efa fantatra io, zavatra efa hita ihany koa rehefa tsapa satria rehefa miditra amina période d'étayage tsika dia mihena zany ny rano dia mihena ihany koa zany ny famokarana herinaratra eto amintsika. Ny zavatra mitranga dia fantatra mihitsy satria ny tsy fahampian'ny famokarana herinaratra dia anti-économique ihany koa satria ho anareo ao anatin'ny groupement ny fandrarana dia betsaka ny ireo orinasa zay miforona nefa tsy afaka brancheny noho ny antony iny noho ny antony tsy fahampiana ny famokarana herinaratra. Tiako hiainga mihitsy aloha tsika ny amin'ilay olana dia ny antony natonga n'izao zavatra nahazo anareo zao sy ny vahaolana hoentina iarahana mijery miaraka aminareo ihany koa rehefa avy eo dia zay no tiako zavatra ho resana. Ny tsy fahampian'ny herinaratra dia ny ponina mitombo, ny filana mitombo fa ny foto-drafitrasa tsy manaraka an'izay. Eto moa dia efa niteneniko anareo hoe ny vahaolana efa noentina ary tsy tokony ho tonga amin'izao olana izao tsika raha nanao ny asa ny tokony ho izy ny tompon'andraikitra nanakinana an'izany. Ny zavatra misy sy ny zavatra mitranga moa dia iresaka teknika kely aloha zay eto am-pedinoany rehefa en période de pic na hoe rehefa mampiasa herinaratra daholo ny olona rehetra dia tsy ampy eo amin'ny 50 mégawatt eo zany ny famokarana herinaratra. Fa 50 mégawatt zany raha fa aparetaka amin'ny vahoaka eran'ny Antananarivo dia be dia be mihitsy zany satria tokantrano maro dia maro no tsy misitraka ny jiro ny sin'ireny délestage zay mihodinkodiny ireny. Tsy ampy ny famokarana herinaratra, tapatapaka ny jiro ekreny zany. Ny tena antsoina goavana ary efa mifonako tamin'ny vahoaka malagasy moa dia ny hoe tsy naharaka an'izay nametraka namany olana ilain'ny vahoaka izay ny mpitatana teo anivon'ny gouvernemanta. Nefa kosa mba olana dia efa nipetraka fa tsy nitazapotsiny nefa tsika. Inona zavatra tiako lazaina aminareo? Efa roa taona no efa nanafatra tsika ny groupe 105 mégawatt. Efa roa taona no tonga tao Tomasina ny 105 mégawatt fa indrisy fa mbola tsy voatafapetraka hatramin'izao tsika miteny izao. Nisy fitavozavozana zany tao
nisy tsy nametraka lara-pamena ny fanaovana an'izay zavatra izay zany tao raha tafapetraka ary nyteny ny minisitra mihitsy nandritra ny filakevitry-minisitra imbetsaka hoe io zavatra tsy fanarahantsika ny asa tokony atao io raha tsy tafapetraka ireo jiro ireo groupe ireo dia hiteraka explosion sociale eto amintsika. Ny zavatra tsara fantatsika aloha ny fatapatapahan-jiro tamin'ny heritaona dia mbola mafy noho ny tamin'ity taon'ity, noho ny ezaka nataontsika zany dia tamin'ity na dia mbola nisy ary ny fatapatapahan-jiro dia niena kokoa na dia mbola tsy ampy azy zay no tamin'ny heritaona zavatra misy afifandraisiko moa zavatra anankiroa. Efa nanafitra ihany koa tsika ny 50 mégawatts ana parc solaire izay tokony napetraka tany Diego fa ankehitriny dia hibaboana fa napanoray ary mbola tsy mipetraka ny Diego. Anisan'izany ihany koa tokony hametrahana ny Mahajanga, tokony hametrahana ny Tuléar, tokony hametrahana 5 mégawatts avy ireo fa tsy tanteraka ny fanaovana an'izany asa rehetrarehetra. Ary izay ny teneniko ny minisitra tompony andraikitra tamin'izany hoe raha tsy tanteraka ireo io isy explosion sociale eto amintsika, satria efa hita tamin'ny heritaona fa misy ny fahasorenana isaky ny misy ny fatapahan-jiro, fa misy ny manjoa pneu, fa misy zany efa tsato zany tamin'ny heritaona fa tsy nahinandray lesona ny tompony andraikitra tao anatin'izany. Ary c'est vraiment dommage hoe tonga amin'izao zavatra misy iainana zao zany tsika miteny zao. Zay zany mba tiako lazaina aminareo fotsiny hoe ny vahaolana efa misy fa ny fanatanterahana azy no tsy ampy. Vahaolana manaraka ho resako aminareo rehefa aveo fa tiako lazaina fotsiny amin'ny ankapobeny zany zay satria mahakasika ny zavatra iainantsika ihany sy ao anatin'ny zavatra misy rehetrarehetra. Ny fitakiana ary eto zany teny aminareo koa hoe ny fitakiana iny fahasorenana satria zay zavatra miainany vahoaka iainana ihany koa, zavatra mahasorenany vahoaka tsapana ihany koa. Ny zavatra nampalahelo dia zao ny fitakiana afaka atao. Ary eto zany dia manazava aminareo ihany koa hoe tsy revi tsara satria tsika eto manao point de situation zavaiko aminareo tsara ny zavatra misy sy ny zavatra nitranga fa tena hoe ny famitehana aloha zany ny imazy Madagasikara mihitsy no ny ezahana natao, satria ahoana ny jour ny anovako kabary no ezahana zany hoe akorotana aty amin'ny firenena mba ho hitan'izao tontolo zao hoe za zany anao kabary any amin'ny Nations Unies nefa ny firenena tia mikorotana. Fa heureusement fa vitako ihany moa no nandroso ny kabariko nataoko 24 fa tsy nataoko tsony 25 septembre araka ny tokony ho izy. Ny zavatra misy eto amintsika io dia irantsika malala legitime tena aradrarina ny fitakiany ny vahoaka amin'ny zavatra marary azy normal zany. Ary nazary mahafantatra an'izany mihitsy normal na ny mpiara-miasa ary miteny hoe tena tsy rariny intsony ty jiro tapaka sy ampy ity monsieur le président. Ny tsy ampy taty amin'ny fitondrana kosa dia ny fanazavana hoe inona ny antony ary mifekena heloka hoe zao ny zavatra tsy vitanay. Zay zany ny zavatra zao ny zavatra mitrano. Raha natao reny hetsika ireny ary eo ny zavatra tsara ho fantatsika satria todika any aminareo indray zany hoe inona ny zavatra mitrano. Ny zavatra mahazo atsika ary mbola teneniko aminareo eto dia cyberattaque. Io zavatra io zavaiko anareo tsara hoe le cyberattaque. Cyberattaque sy manipulation de masse. Tsy rehefa tsara fa ny ankizy rehetrarehetra nahazo ny message ianao rehefa manao Facebook ianao na manao Instagram na manao TikTok dia atsofoka ao ny date de naissance anao. Dia ny cyberattaque natao zany dia ny hoe les génération Z le teraka entre 97 ka hatramin'ny 2010 ireo zany dia le hoe manana ny fougue de jeunesse, manana n'le hoe révolte zany hoe possible tsara hoe raha olo ireo zany ireo ankizy ireo na mifamaly amin'ny ray aman-dreny ary tonga dia mahavita hoe za hivoaka ny trano na tsy ho zanaka ireo tsony azy. Raha misy zavatra ray zany tsy mampifanaraka ny amin'ny fianakaviana dia mora any anatin'ny subconscient ireo zany no génération ary za efa nandalo tamin'izany koa
tsy manaiky ny injustice, tsy manaiky ny zavatra mora misy zavatra tenenina zany hoe mila mandray hevitra ianao. Nahazo message dolo reo hoe tsy tokony indifférent ianao mikasika ny zavatra Madagasikara, tsy tokony indifférent ianao raha tsy miteny ianao dia mbovao maika loza ny mahazo anarosiny zavatra mandeha amin'izay zany ny IA rehetrarehetra nandefa message anonyme amin'ireo ankizy tsirairay avy ireo. Rehefa jerevana le message ety ariny zao le olona vao tonga ansaina hoe ny message initial raha cliquer dia tsy olona. Zay ilay teneniko hoe robot tsy olona le nandefa message hoe mila miteny ianao, mila mijoro ianao, mila zao ianao. Fa rehefa avy eo amin'izay zany hoe ianao dia mila miditra ao anatin'ity plateforme ity, hoeto daholo ny namanao, manova amin'izay ianao déclaration, manova amin'izay ianao zao dia tratra an'izay ny zavatra rehetrarehetra. Ary zay no zavatra mitranga tany a Nepal, zay ny zavatra mitranga any Maroc amin'izao tsika miteny zao. Ny Maroc indray zany dia ohatr'izay koa hoe tsy tianay fa maninona ny stady ny atao fa tsy hopitaly. Hitanao ny sujet fotsiny miova fa lay ataka ataona amin'izareo zany dia hafa mihitsy. Inona ny tian'ireo olona reo atao ny tian'ireo olona atao dia tena hoe déstabilisation ny firenena mba isiany olona. Ary eo ny teneniko anareo zany hoe ny zavatra tian'izareo atao dia ny ametraka fitondrana tsy ara-dalàna, ny objectif hitrandraka ny arenan-kibon'ny tanitsika, ohatra ny zavatra mitranga any Mali, any Niger, any Burkina Faso sy ny hafa samihafa. Jereva amin'ireny olona ireny tsy tena aminareo fa jerevy ny ao ambadika ireny fa misy sainam-pirenena maromaro arangarangany zareo ny ao ambadika ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ny zavatra nampalahelo teto amintsika ary izay ny nampanatsoko anareo dia izao. Nandeha iny mouvement iny ary hitanareo zany tsapanareo fa nisy nanara ohatra teo ankilany. Teo ankilany dia misy mpanao politika, olom-boafidy, député, anankitelo sy efatra. Ary za moa dia angataka enquête parlementaire fa tsy ho avelantsika ho impuni ny zavatra ohatran'ireny. Ary hitanareo tamin'ny fahitalavitra tsara mihitsy fa nisy mitondra olona fotsiny mamaky fa tsy mandropa, mamaky fotsiny an'lay toerana dia mandoro na mamaky fotsiny dia le olona le bado rehetrarehetra le rehefa avy eo zany miditra dia mandroba fotsiny rehefa avy eo. Zany hoe ny zavatra objectif an'izareo zany dia hoe tsy ny kao. Ary zay ny tsekeko mihitsy satria matoa nampiantso anareo dia anampy anareo hijery vahaolana miaraka aminareo satria tsy afaka ny hijery fotsiny faharavana sy ny fampitehana izay ienanareo tsirairay avy 200 milliards d'ariary. Zay ny estimation an'ny perte antsika amin'izao tsika miteny zao 2000 à peu près nisan'ny employé very atsika miteny zao. Zavatra mitranga manokana dia zay ny zavatra nampalahelo moa satria hita caméra daholo ny PDB nareo hitanareo ary tena ny sasany mitomany mihitsy mijery ny caméra hoe inona ny zavatra mitranga tao amin'ny orinasantsika tsirairay avy, inona ny zavatra nisy tao amin'ny orinasantsika tsirairay avy. Ary raha tao amin'ny orinasako manokana moa dia hita daholo ny caméra hoe olona iray mitondra sac à dos namaky ny fitaratra miditra teo amin'ny devant nandoro dia avy eo napiditra ny olona hafa naka ny ordinateur naka zay zavatra reo. Ny olona telo hafa indray efa préparé mihitsy ilay izy avy any ambadika amin'ny atelier, zany hoe avy any amin'ny atelier ny ambadika mihitsy no niditra dia hitanay tamin'ny caméra daholo dia naka mihitsy dia nandraraka ny tsy fantatro moa na gazoil na essence na inona fa nandraraka ny lay liquide tamin'ny machine rehetrarehetra, nandraraka hatrany ambony hatrany amin'ny tafo dia nivoaka dia naprehatra an'ilay izy dia nidonaka ary may daholo ny machine rehetrarehetra zany tao amin'ny orinasa. Zany hoe raha fandrobana tsotra dia tsotra izay mitranga. Mety misy olona zany mandroba dia miditra ny rehetra fa tena olona ciblé no nandrava n'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Matoantsika mijoro eto androany zany le hoe miaraka hijery ny vahaolantsika, miaraka hijery ihany koa aminareo hoe inona no tsy afatsy ny fandrarana sy ny zavatra rehetrarehetra tiantsika atao satria tsy ekeko ny fampitehana sy ny faharavana ty napetraka eto amin'ity firenena ity. Ny zavatra mitranga dia zao vao niresaka tamin'ny Banque mondiale
Atsika mantsy aloha tsy ny zavatra mety betsaka ny zavatra tsy vita, fa betsaka ihany koa ny zavatra efa mandeha, betsaka ihany koa ny zavatra efa atao. Anisan'izany ohatra hoe miresaka tsika ny problème na resaka rano. Efa notifieny ny olona ny orinasy anao any 60 000 mètres cubes par jour eo amoron'akony. Tokony ho vita io zany ao anatin'ny heritaona sy tapany roataona farafahakeliny. Zany hoe afaka roataona zany vita orinasy io dia tsisy fijaliana amin'ny resaka rano intsony eto amintsika. Efa vita zany. Misy projet be dia be rahantsika amin'ny Banque mondiale ohatra hoe any amin'ny RN10 zany miala any Ambovombe 400 km mivoaka aty Tuléar lalatany fa mandeha zany asa zany amin'izao tsika miteny zao. Be dia be zany ireo asa fa tsy ny Banque mondiale amin'ny resaka jiro, resaka rano, resaka agriculture fa ny prévenir anahy izy ary zay no tiako lazaina aminareo ao anatin'ny fandrarana hoe raha sanatria misy changement anticonstitutionnel eto dia manakatona amin'ny birao dia mandeha daholo ireo bailleurs de fonds. Mitika an'izay dia lalana rehetrarehetra amin'ny RN10, any amin'ny RN6, any amin'ny RN5, lalana rehetrarehetra ireo zany raha sanatria ka misy zavatra loza eto dia suspendu daholo ny financement rehetrarehetra. Ka manana choix tsika hoe zay ny teneniko hoe aleotsika miara-mivondrona miaraka mijery ny vahaolana hoentina eto amin'ity firenena ity. Zao zavatra misy atsika zao dia tena misy lesina goavana be tokony ho tsoahana. Tsy janona eo amin'ilay resaka fitakian'ny tanora fotsiny fa za koa dia manaiky hoe matoa misy feo maro miaingy, matoa misy fitarainana sy kikiky mandeha dia be dia be ihany koa ny zavatra tsy zakan'olona ary mijery an'izay zay anketiny. Mety zakan'olona mety hoe fanaovana contrôle anareo mpandraharaha hoe harcèlement fiscal tsy tokony andoha ny hevitra araky ny hoe asiana lohanareo ianareo. Mety misy ihany koa ny hoe fanakatonana orinasa amin'ny tsirariny. Mety misy ihany koa marary ny vahoaka hoe mety misy fanagadrana tsy ara-drariny. Mety misy olona zany zavatra rehetrarehetra zany le mots le zavatra mamparary atsika. Mety misy hoe tsy eken'ny olona fa misy tsingy azo lena. Mety misy zavatra be dia be zany no mahatonga ny olona ihany koa misy révolté. Mety tsy ampy ihany koa ny fijerena ny tanora ary zao mijery hoe eny nanao université betsaka tsika amin'izao tsika miteny zao zany manerana ny région fa tsy ampatsika zany hoe ay tsy ampy izy ireny. Mety nanao dortoir na mpianatra manerana ny université fa mety tsy ampy koa zany izy ireny. Mety misy zavatra hafa tokony ho atsaraina. Ny zavatra atao zany amin'izao tsika miteny zao dia hoe andao ary tsika ametraka règle de jeu vaovao. Zay moa zany hoe dialogue national mihitsy zany hoe inona ny marary atsika, inona ny zavatra tokony apetraka ary inona no misy rafitra fa misy hevitra maromaro. Satria efa nandray an'ny ireo grand corps de l'État tamin'ny maraina mandray anareo androany satatra mavarany any androany fa ho jerevantsika daholo hoe inona ary ny marary atsika, inona ary ny tsirariny amintsika dia mivondrontsika rehetrarehetra zany ametraka fiarahamonina vaovao. Zay zany tontolo vaovao eo amin'ny lafin'ny fandrarana, eo amin'ny lafin'ny fanampiana. Ary io problème ny tanora io tena marina io ary tena d'accord raha ohatra ka mikikika ny tanora androany. Ny antony dia inona tena fantatro satria ny antony dia tsotra fotsiny. Isan-taona dia misy 100 000 ny bachelier fa 50 000 fotsiny no afaka miditra amin'ny université. Zay ny antony nanaovantsika nanaovako université eraky ny province fa zany hoe tsika fa tsy ampy. Zao zany hoe mahatsapa hoe tsy ampy ilay izy satria isan-taona zany dia misy 50 000 tanora tonga dia chômeur. Be dia be mpianatry ny université mivoaka mavita fianarana fa tsy mavita tsisy asa. Dia eo zany zaravantsika hoe inona no rôle ny secteur privé, inona no afaka hifanampiana mba ahafahantsika manao création d'emploi, mirécupérer an'ireo jeune ireo satria
tena bombe à retardement ny zavatra misy sy iainantsika ankehitriny. Ekeny zany fa mila écoute, mila dialogue, mila miara-mandray anjara, ary misy zavatra be dia be ekeko no tsy nety, zany hoe ny fitantanana tany ariana tany no toizana taty aloha taty noho ny hoe famaikana, noho ny hoe ohatran'izany no fandrafetana ny budget ny loi de finance dia mijanona ihany eo ministre ny finance dia lasa tsy mifandraika amin'ilay zavatra misy sy ny zavatra tokony iainana ilay izy zany mifandrarana na amin'ny zavatra zany zavatra rehetrarehetra zany no tokony atao. Ary andrain'ny société civile moa rehefa avao fa zao dia efa anonseko anareo sady hoe misy an'ilay hoe conseil économique et social efa anatin'ny constitution efa tsy napetraka fotoanany zao ny ametrahana an'io satria resaka économique, resaka social zay ny tena problème eto amin'ity firenena ity. Zay ny ankapobeny moa ny zavatra fanombohana ihany an'izao fivoriana zao za mba te hieno anareo mba te hieno anareo victime ihany koa mba ahafahako mandray, mba ahafahako mieno, mba ahafahako matsapa any zavatra zay nahazo anareo ary iarahantsika mijery ihany koa ny vahaolana maharitra zay tokony ho apetraka ao anatin'izao zavatra zay diaviny firenena zao mijoro ary anampy anareo. Zay ngamba ny zavatra ataoko matoa mampiantso anareo eto hiary hijery ny vahaolantsika ary hiary hijery ihany koa ny fomba entina hiara-miatrika an'izao zavatra zay atrehantsika zao. Eo ihany koa ianareo ao anatin'ny groupement maro samihafa tsy ekentsika mihitsy zany hoe ho victime indray raha vao ny économie no afragiliser dia emotra firotoana andraitsika any arinany. Donc tsy fotoanany fiamorana zao fa kosa zany eky fotoanany fantsiny ny lalana tsy nety, fotoanany fijerevana ny lalany irahana hoe zao kosa ary ny tokony ho atao, zao kosa ary ny tokony ho apetraka. Ary ao anatin'izay moa mbola misy vahaolana ihany hoentiko anareo rehefa avy eo makasika ny resaka hoe jiro sy ny rano fa indrindra hoe inona ny ahafahan'ny secteur privé mifanampy sy mifanometanana mba hanarina amin'ity firenentsika ity. Zay ny avaty amiko fa dia mankasitraka anareo tsirairay ihany. Andriamatoa filoha, Andriamatoa ministra, ho antsika rehetra mpandraharaha no ny vondrana zany na nareo zay nisendra ny zavatra fantatsika. Manday fitenenana ampanatretena ny tenako amin'ny anaran'ny GEM sy ny FINPAMA zay miaraka eto. Nanaiky ny fanasanao Andriamatoa filoha hiara-mitafa manoloana ny crise zay tiavin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Mamela mamela ianareo raha hiteny amin'ny teny vahiny miaratsiny tsy miprevoir fiteny gasy teto amin'ity zavatra ity satria misy namana mpandraharaha izay tsy mahafehy tanteraka ny teny malagasy. Miaratsiny. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous tous, opérateurs ici présents, face aux événements récents qui ont profondément affecté le tissu économique et social du pays, le GEM, en pleine conformité avec ses missions, avec le FINPAMA, apportons aujourd'hui notre contribution avec toutes les parties prenantes en termes de réflexion et propositions sur l'aspect socio-économique de la crise. Dans ce cadre, Monsieur le Président, tous, nous tenons à réaffirmer aujourd'hui quelques priorités essentielles pour permettre une relance durable de l'économie.
C'est ce que vous nous demandez, c'est d'apporter nos réflexions et nos propositions, et donc c'est ce que nous allons faire. Premièrement, et c'est un point essentiel, surtout actuellement, et qu'on a déjà mentionné dans une lettre que nous avons transmise, c'est le fait qu'il est crucial de sécuriser les personnes et les biens, parce que c'est la condition sine qua non à la continuité et à la reprise des activités, ainsi qu'au rétablissement d'un climat de confiance. Sécuriser les biens, déjà les personnes et les biens, sans quoi il n'y aura pas de continuité ni de relance d'activité. Deuxième point, il nous paraît important également de garantir les libertés d'expression et de circulation en favorisant un dialogue apaisé et un encadrement responsable des manifestations afin d'éviter toute escalade de la violence qui affecterait, et c'est là où on rentre en jeu, qui affecterait également le fonctionnement des entreprises. Troisième point, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, qu'il ne faut pas reculer. Le chemin est encore long vers le développement de Madagascar. Il ne faut pas reculer. Et donc, nous prônons le fait qu'il faut préserver les acquis économiques, notamment, pour être concret, ceux liés à l'AGOA et aux partenariats financiers internationaux, essentiels pour la sauvegarde de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers d'emplois. Vous avez parlé également, Monsieur le Président, des réflexions pour la suite. Par anticipation, 3 propositions concrètes et pragmatiques sont également énoncées. Première proposition, maintenir l'attractivité du pays et la confiance des investisseurs par une gouvernance économique claire et prévisible. Il n'y a aucun investissement dans un pays s'il n'y a pas la confiance. Je crois que nous sommes tous d'accord. Si à nous donc la confiance doit être, je dirais, renforcée, rétablie, parce que tout pays en crise, malheureusement, affecte, je dirais, l'attractivité du dit pays. Deuxième réflexion pour la suite, comme vous l'avez dit, on ne peut pas faire fi des conséquences de ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Et donc, intégrer les conséquences socio-économiques de la crise actuelle dans l'élaboration de la loi de finances 2026 afin de soutenir les entreprises, les ménages les plus touchés. On ne peut pas raisonner de la même manière concernant la loi de finances 2026 avant et après ou pendant la crise. Nous sommes disposés, je me permets de parler au nom de tous les groupements patronaux, groupements professionnels, nous sommes prêts à discuter, à échanger avec les partenaires internationaux dans ce cadre-là. On connaît les contraintes qu'ils évoquent, on connaît aussi les principes qu'ils prônent. Nous permettons de nous proposer d'être partie prenante concrètement sur cette loi de finances 2026, qui est une loi de finances, du coup, on va dire, particulière par rapport à la crise que nous vivons actuellement. Et enfin, troisième proposition concrète et pragmatique, il faut absolument relancer les filières industrielles, agricoles et touristiques, moteurs essentiels de croissance inclusive, d'emploi et de développement territorial, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas seulement Tana dont il s'agit quand on parle d'industrie, d'agriculture et encore moins de tourisme. Donc il est important que ces 3 secteurs, ce ne sont pas les seuls, mais nous avons tenu à les pointer un peu plus. Enfin, nous appelons à l'abandon de toute forme de violence et à la mobilisation de tous les acteurs publics et privés autour d'un dialogue national constructif fondé sur la responsabilité. Nous sommes tous responsables envers ce pays où nous sommes. Fondé sur la responsabilité, la solidarité et la recherche d'un avenir commun. On a intérêt à ce que ce pays évolue positivement, et c'est un intérêt commun. Et enfin,
conscients de l'urgence de la situation, au-delà de toute considération politique, vous le savez, les groupements patronaux ne sont pas actifs au plan politique, mais au plan économique. Nous réaffirmons notre pleine disponibilité à travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour identifier et mettre en œuvre des solutions concrètes permettant de restaurer la confiance, encore une fois, et par suite la relance économique du pays. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Watsikereta, Zainteni Fui Metlava Keliania, avati amin'ny groupement patronal le GEM, Sinfin Pama, Tino Tenen, Amzo, Fanasani, Andemotofluizo. Sototopo. Ia, misotranareo eo amin'ny GEM sy ny SIM amin'ny Pama. Raha iverenako kely ary tena marina mihitsy ny hoe tsy afaka ny hiasa ianareo, tsy afaka hanokatra ny orinasa raha tsy misy ny filaminana. Tsy afaka ny hiasa ny mpiasa raha tsy mipetraka amin'izao tontolo milamina izao. Izay indrindra no tiako resahana aminareo hoe raha nitrangy ny zavatra iny tamin'ny le 25 roa andro tao aorianan'iny 26, 27 dia mbola nitoy ny famakina orinasa teto amintsika. Ary ny zavatra nitranga ary moa dia hatramin'ny ny tomboka ihany koa satria tena défi mihitsy ilay izy no natao hoe ohatrany hoe tiana aseho hoe ao anatina kao mihitsy ny firenena satria efa nitomboka mihitsy aza ny fidirana ny tokantranon'olona tsotra, ny ororo ny olona hoe mbola misy mpitandron'ny filaminana be eto. Ary hitanareo nga manofatra any amin'ny fiangonana mihitsy moa zany dia sahan'izy ireo olona voakarama miditra. Hitanareo nga manareny zavatra any anatin'ny fiangonana hoe androba hatrany anatin'ny fiangonana, zany hoe ilay symbole hatrany amin'ny fivavahana mihitsy zany no kitihana atao anatin'ilay izy. Za latsinainy no tokony nody teto Madagasikara. Ary efa fantatra zareo zany amin'ny plan de vol hoe latsinainy aho tokony nody. Fa vao vita ny kabariko dia teonao ihany le 25 dia nandray avion ary tonga dia teto Madagasikara ny asabotsy. Vao tonga teto ny asabotsy dia nampivory ny mpitandro ny filaminana teto hoe tsy ekeko atao kaohatro. Nametraka zany tsika ny cellule anti-pillage, mobilisena daholo ny force de l'ordre rehetrarehetra ary tonga dia nomeko toromarika nanao ronde manerana ny société rehetrarehetra stratégique izay misy ny orinasa sy ny industriel rehetrarehetra. Rétabli ny ordre, raha misaotra ten'Andriamanitra tsika, fa depuis ny fahatongavako tsisy tsony ny vakitrano, tsisy tsony ny pillage natao tao amin'ireo orinasa sy usine dépôt rehetrarehetra teto amintsika. Rétabli zany amin'izao tsika amin'ny teny zao. Ary mbola mitoy io isan'andro isakariva raha couvre-feu moa fa za manaraka mihitsy satria manana système mana caméra izay ahitana ny zavatra rehetrarehetra misy eto amintsika. Donc mbola nisy any mikafikafy fa maro amin'izy ireo zany no arrêté ary nahitana zavatra be dia be, fitaovana baramina, zany hoe mbola fandrobana tany anatin'izy ireo. Zay zany ny voalohany tiako ho resahana. Mikasika an'ilay hoe fanehoan-kevitra mba tiako saraina aminareo kely. Tsara ho fantatsika tsara fa tamin'ny le 25 tamin'ny annoncé iny manifestation iny, za mihitsy no nanome baiko ary hitanareo nga man'izany anatiny aina manjery rehetra any, indrindra ho anareo mpanao gazety majerevy tsara. Fa za dia nanome ordre mihitsy hoe tsy ekeko raha misy manifestant ray azy maratra na sanatsiny vavo ho maty ho voatifitra. Inona ny zavatra nitrany hitanareo tsara, jerevy tsara ny sary rehetrarehetra fa ny archivany. Le 25 tamin'ny manifestation iny, baton azo no ety ny mpitandro ny filaminana. Jerevy tsara tsisy mitondra basy ny mpitandro ny filaminana na anankiray azy. Mba tsy siny zay fifandonan'izay. Fa ny zavatra nitranga dia le mpitandro ny filaminana indray zany no vakiloha voatorabato
ary ny olona tetsy akilany dia efa nanomana mihitsy ny fandrombana sy ny confrontation tao anatin'ny zavatra iny. Ny système apetraka rehefa misy manifestation ohatran'io dia tamin'le 25 dia maintien de l'ordre, zay zany no atao maintien de l'ordre. Fa rehefa nisy ny vakitrano sy ny zavatra rehetrarehetra dia zay tsika vao niditra indray tamin'le hoe rétablissement de l'ordre public robe zany. Fa ny tamin'ny voalohany zany le izy dia maintien de l'ordre. Rehefa miditra ny robe dia miditra ny tafika dia arahany gendarme. Fa maintien de l'ordre zany dia ny police pirenena sy ny gendarme no mibaiko ny zavatra rehetrarehetra. Ka jerevy tsara ny zavatra nitranga. Tato aoriana tsy maintsy miresaka kiran'izay moa tsika fa rehefa ny gendarme zany no tena monsieur le président reto olo reto hiditra ao Ambojatovo. Fa aleo ho accompagnenay dia ampidirinay ao Ambojatovo. Hitanareo angambany reny hoe avy any Meritsia Atosika dia nampidiry ny gendarme tsisy ninina hoe ampidiro zareo Ambojatovo. Dia asevo miteny ao fa rehefa vita kosa ny fitenenana dia asiana mody manginy. Namena ny Ambojatovo. Tonga eo Ambojatovo indray tsy maintsy hidina amin'ny 13 mai. Dia teo kosa tsy niteny ny mpitandro ny filaminana hoe tsy kina kosa fa Ambojatovo any fanarahanareo. Jereo tsara ny sary any fa ny accompagnen'ny gendarme ao anatin'ny tomobile mihitsy ry zareo manifestant niditra tao Ambojatovo. Fa jereo nomena Ambojatovo zareo sa io sisa mba jardin botanika atsika potika tanteraka ny jardin Ambojatovo ankehitriny. Midorana daholy ny zavatra rehetrarehetra tao Ambojatovo ankehitriny. Zany hoe tsy vao maîtriser tsony zany le fahalalana eto amintsika fa efa midévier amina zavatra hafa mihitsy le izy. Ka zay ny teneniko hoe tsy eny an-dalana no ahafahantsika mahita vahaolana fa eo ambony latabatra. Zay ny teneniko hoe zay différent rehetra, zay olana rehetra, zay ady rehetra dia eo ambony latabatra ny farany zany. Dia aloha mifanatona, aloha mitsika rehetra zany ny partie prenante rehetra, io tsy affaire anankiroapy anankiray ihany fa ny secteur économique, ny secteur momban'ny social, secteur momban'ny fahasalamana, ny fampianarana, mila mifandinika daholo ny rehetrarehetra hoe inona ny lalana tokony apetratsika zany ao anatin'izany. Misaotra anareo amin'izy moa fanazavana kely fotsiny fa amin'ny zavatra rehetra niresahana teo dia mazava ho azy fa mila mifandinika tsika ametrahana ny resaka hoe ny climat des affaires. Tena vonona ino aminareo. Ahoana ny ahafahanareo mandraraha ankahalalana, mandraraha tsy misy teritery, mandraraha tsy misy tebiteby, mandraraha tsy misy monopole, mandraraha satria ny fandrarana no ahafahantsika orinasa no ahafahantsika manome asa ho an'ny tanora sy mampiakatra ny ekonomia eto amintsika. Dia io tsika hijery tena kitsipo, tsy vitany hoe fivoriana fa fotoanan'izao tsara ihany nisy ireny zavatra ireny mba hahafahantsika manitsy ny lalana, mba hahafahantsika zany mijery hoe inona ny zavatra mety, mba hahafahana mifampieny kokoa, mba hahafahana mifametanana kokoa zany amin'ny zavatra rehetrarehetra tokony ho atao. Ny zavatra tiako lazaina aminareo angambany dia zao satria resaka jiro no tena fototry ny fampiodonana ny orinasa. Ny zavatra roa zany ny zavatra tonga dia afaka teneniko aminareo hoe efa vita ary afaka verifienareo zany. Efa vita ny appel d'offre mahakasika ny parc solaire 100 mégawatts. Efa vita teo anivon'ny ministèren'ny énergie zany. Ary ho notifié, misy an'ity fa tokony notifié dans une semaine ou 15 jours au plus tard. Vita notification io ary orinasa zay namaly an'izany dia orinasa efa manana ny fahaiza-manao, ce sont des reconnus mondialement amin'ny fametrahana parc solaire. Parc solaire apetratsika dia 100 mégawatts de parc solaire sy 200 mégawattheures de batterie. Ny 40 mégawatts dia vita ao anatin'ny 6 mois. Ny totalité en 100 mégawatts dia vita ao anatin'ny herintaona.
tsy promesse zany na hoe vo atao fa efa vitao ny appel d'offre sy nina ny ordre de service dia manomboka ny asa izy ao. Ny zavatra afaka lazaina zany dia ny hoe afaka heritaona au plus tard fa afaka 6 mois dia tokony voafafa tanteraka ny délestage eto Antananarivo. Zay ny ray. Tafapetraka les 100 mégawatts 105 mégawatts io tokony ho vita ny 15 mégawatts x 3 45 mégawatts tokony ho vita au mois de février au plus tard. Fa je vais même aller au-delà. Aleo zany manana ny ampy mihoatra zay antoka anareo. So tsika amin'teny zao efa niantso ana usine anankiray mitady zay manerana ny maneran-tany dia nahita usine any nahita usine any Maina manana jusqu'à 200 mégawatts de groupe disponible. Teo izy za hoe mba tsy ampisofrira atsika intsony sy mba ahafahana misatisfaire an'ireo industrie zay tokony anaovana branchement dia ividy 60 mégawatts amin'ireo isika ary mijery aho raha afaka atao ary mandefa an'ireo amina avion cargo Antonov dia afaratsika amin'ny cargo zany satria ao anatina état d'urgence tsika ankehitriny dia mila mitady ny vahaolana maharitra zany tsika ankehitriny. Zay ny solution atao mba ahafahantsika miarina sy miatrika amin'ny zao olana zay iainan'ny firenena zao. Tiako lazaina aminareo hoe fantatsika ny olana, atsika koa mitondra vahaolana. Fa ikeko ary tena ibaboana mihitsy raha tsy naharaka ny fametrahana n'ilay asa ao raha tsy vita nanafaingana ny fanaovana an'ireo asa ao zay amiteraka fahasahiranana eo anivon'ny secteur privé. Zay ngamba mba afatra tiako fantatra tiako hoeninareo zay hoe inona ny engagement sy inona ny zavatra ho ataotsika mba ahafahantsika zany mitondra sy mahita vahaolana makasika an'izao olana zay ataotsika izao ary tsy ny eto Antananarivo ihany fa ny manerana ny Madagasikara dia ho prioriseny amin'ny satria tsika no dialogue national ary tiako mandray anjara amin'izany mihitsy ianareo dia tsika rehetra ny miara-mametraka ny lahara-pahamehana eto amin'ity firenena ity. Tsika rehetrarehetra ny tokony mametraka ny règle de jeu eto amin'ity firenena ity hoe zao koa sara ny tokony ho izy zao ny zavatra tokony ho atao fa tsy hononona samirery zay ny teneko hoe misy zavatra be dia be ao tsy maintsy ahitsy tsy maintsy amboarina ary misy lalana atao tena diso misy lalana misy fomba fiasa atao tena tsy nety ary zay ny teneniko hoe vonona ny anarana an'izany izay. Zay ny hevitra mba tiako apetraka aminareo ao anivon'ny groupement ny industrie sy ny eo anivony ihany koa ny GEM zay sy ny FIPAMA ao anatin'izao février-tsika zao. Fa eto ihany moa tsika dia iraisana ihany satria ny fandrarana tsy misy kely tsy misy lehibe fa fandrarana iray dia miteraka asa anankiray dia mba te hieno anareo na ny solotena anareo na ny tsiraray avy aminareo ihany koa makasika ny zavatra zay anitranga asa monsieur le ministre angambany aloha ny mety fitenenana. Misaotra andriamatoa filoana ny ny fitenenana miarabanao ampanajana tompoko miarabantsika rehetrarehetra ihany koa zay manatrika etony. Ny solotena no zay alohan'ny selany etsika teto Antananarivo dia mizaka anakefitra ka ny androany dia raha sitraka ao dia andray fitenenana ny solotena ny proxy market, ny solotena ihany koa ny colisée tsiatsiadana dia ny solotena ny Mada Hotel zay nanodidina teo 67 hectares zay ihany koa ny arany loza be tamin'ny herinandro iny ary ny farany teo amin'ny China Mall ihany koa. Afaka ao antsika fitenenana araky ny efa ny fandaminatsika dia anareo no sehatra mitafatafaky n'Andriamatofo. Makasitraka Andriamatofo. Ny ao amin'ny proxy market zay zany no ilay fitenena voalohany. Miarabana ao Andriamatofo, miarabantsika rehetra tonga eto. Isorina anao manokana aloha zany mandray anay mpanara mihaino anay sy hitondra ny vahaolana amin'izay mahazo anay mpanara zany amin'izao fotoana izao. Angamba tsy dia tena misy tenana be loatra fa
rejoindre ny GEM angamba ny fitarana anay amin'ny resaka aide financière sécurité sy indrindrandrindra fahanay redémarrer aingana indrindra amin'ny orinasanay zany tena marina. Efa nambarinay moa zany tamin'ny télé fa hanao aide financière ianao miaraka amin'ny resaka fiscalité ny banque mety hoe misy fifanarahana amin'ny taux zéro. Zany rehetra zany dia mety hanampany tokoa amin'ilay izy fa indrindrandrindra ahafahana mandeha aingana amin'ny zavatra atao zany no tena dia tafina indrindra amin'izao fotoana izao.